Niverina nidina andalambe indray ireo mpianatry ny université ny maraina ny alatsinainy teo teto amin'ny ty arabe mandalo ny garantsarety sy bazary kely eto Sotema ity. Ho fanairana ny tompona andraikitra mba mahaingana ny olana misy eo anivon'ny université ny Mahajanga any no antony anaovan'izy ireo an'izao fihetsika izao. Tapaka teto ny lalana, ny ato ny fifamoivoizana, saingy nandray ny andraiky ny avy hatrany ny mpitandro ny filaminana nanapoaka bomba mandatsa-dranomaso. Ny paritaka ireo mpitokona saingy mbola nanantitrantitra izy ireo fa tsy hijanona mihitsy raha tsy azony izay takiny. Zany zay mpianatra eto zay tsy profitra tsara rabesa eo ny zavatra takina dia ray ihany fametrahany fiailana ihany. Sinon eto sisy milaminy zany mihitsy amin'ny université Mahajanga eto. Zany université mila mametraka fiailana. Nambaran'izy ireo ihany koa teto fa manomboka izao dia tsy ato fa hidina andalambe isan'andro izy ireo anohy ny tolona.